rahabanao indray a nitratra ty fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity a mino aho fa nandray lesontsika nandritra ny fotoana zay ny rahantsika teto a tonga indray ny fotoana zay hanovozantsika hery vaovao ndeha hanondrika alohantsika no hivavaka isika andraisantsika ny loha hevitra androany. Ray masina an-danitro misaotra satria afaka iaino ny teninao indray zahay fantatray fa miteny aminay mandrakariva ianao ary nirarianay mba hisiakony eo amin'ny fiainanay anie ny afatra izay ampitainao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Loha hevitra anankiray vaovao indray ny hijerentsika androany a dia nataoko ohatran'ny karazana fanontaniana hoe kristianina hoe zay zany le loha hevitra. Kristianina hoe hiresaka manokana amintsika kristianina zany amin'ity androany ity amin'ny maha kristianina antsika ary mino aho fa kristianina ianao. Ny antsoina hoe kristianina dia mpanaradian'i Jesosy, zay ny maha kristianina antsika, mpanaradian'i Jesosy. Ka ao anatin'izay hiresaka ny fanandraman'ireo mpianatra zay niara-dia tamin'i Jesosy isika tao Getsemane mba hisintonana antsika lesona amin'ity androany ity. Ary ireo fanandraman'ny mpianatra ireo dia azo antoka ihany koa fa mety ho fanandramako, mety ho fanandramanao, mety ho fanandramantsika rehetra ihany koa izany. Ka ao anatin'izay no ahafahantsika mijery hoe ohatra ny ahoana isika amin'ny maha kristianina atsika. Rehefa nanakaiky ny fotoana zay anomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia tao Getsemane niaraka tamin'ny mpianatra izy. Ary io mpianatra amin'ny maha kristianina azy, zany hoe mpanaradian'i Jesosy, dia niaraka tamin'i Jesosy tao Getsemane. Dia te hisarika ansaintsika amin'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Marka. Marka toko 4:10 dia ny 4:30 sy ny 7:30. Dingantsika zany ny 5:30 sy 6:30. Dia zao ny voalaza ao. Ary hoy izy taminy, Jesosy zany miteny eto, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miarita tory. Dia ny 7:30. Ary avy izy dia nahita azy ireo matory. Hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nazaka ny aritory na dia ora iray miaraka amiko va ianao? Ny tiana resahana dia zao, amin'ny mampanaradian'i Jesosy atsika dia izay zavatra ataon'i Jesosy, ny lalana izay lalovan'i Jesosy, zay no arahantsika. Teto ny mpianatra rehefa nandeha nivavaka Jesosy dia niteny Jesosy hoe miaritory amiko. Fa inona nefa ny zavatra nataon'ny mpianatra? Natory izy ireo, natory. Ny olona manaradian'i Jesosy raha mivavaka Jesosy dia tokony hivavaka ihany koa izy ireo, fa eto nefa ny mpianatra natory. Ka rehefa nijery ireo mpianatra ireo Jesosy dia hitany hoe matory, ary ny kasihany manokana ho Simona tamin'izay fotoan'izay, na Simona Petera ozintsika, matory va ianao? Fanontaniana mipetraka amintsika ihany koa io, fanontaniana mipetraka aminao, amin'ny maha kristianina aminao. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra isika izao, ao anatin'ny fotoan-tsarotra Jesosy ara-fadiranovana ny fanahiny. Matory va ianao? Indraindray mbola misy kristianina variana matory. Dia naverin'i Jesosy ilay teny eo amin'ny 5:30 hoe miarita tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo ny tsy manan-kery. Zany hoe tian'Andriamanitra tsika hifantoka amin'ny fivavahana amin'ny maha kristianina atsika, satria isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mitolona amin'ny herin'ny Satana, ary ilayntsika no mivavaka amin'ny maha kristianina atsika. Andriamanitra mitaona antsika hivavaka, ny kristianina nefa indraindray tao variana matory. Dia niverina Jesosy nijery ireo mpianatra ao amin'ny 5:40 dia hoe ary noho niverina indray izy dia nahita azy natory fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitan'izay havalony azy. Mety niezaka ihany angamba ireo mpianatra ireo hoe ndaotsika tsy hatory, hiezaka hiara hivavaka amin'i Jesosy, kanefa navesatra ny maso ary nilondolondo dia rendriky ny tory ihany.
toizantsika ny andin'ny faraiky amby-efapolo ary ahafanytelony izy jesosy nanantona ny mpianatra fanytelony de nanao hoe matoria ary ankehitriny efa hitan'i jesosy fa tsy zaka ny mpianatra intsony ny torimaso de navelan'i jesosy natory izy ireo matoria ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo de nefa tonga de nitoizan'i jesosy avy hatrany ilay teny aoka izay efa tonga ny ora indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota mitsangana andeha isika indro efa akaiky ilay mamadika andiny fahatelo amby-efapolo ary niaraka tamin'izay misy dikan'izay teny zay eo mbola eo mpitenenana zany jesosy hoe matoria ary mifo azy mbola eo mpitenenana jesosy niaraka tamin'izay raha mbola nyteny izy de avy jodasy isan'ny 12 izay mitondra vahoaka niaraka tamin'ny mitondra sabatra sy langilangy niaraka tamin'ny mpisorona sy mpanora-dalàna isambotra an' jesosy ny tiana resana zany amin'ny mampanaradian'i jesosy atsika ny tahaka any jodasy aloha de efa miala tamin'ny fanarahana an' jesosy misy olona de miala ary mamadika fa misy koa nefa ireo zay milaza fa manaradian'i jesosy kanefa de matory resy ny torimaso ary zay nahazo ny mpianatra teto rehefa taitra atao anatin'ny torimasony rehefa tonga ireo izay sambotra an' jesosy anefa de zao ny voalaza ao amin'ny andin'ny fahadimapolo amin'ny marka 4:10 andin'ny fahadimapolo ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra fanontaniana mipetraka rehefa ao anatin'ny fotoana sarotra inona ny ataonao amin'ny mampanaradian'i jesosy ianao fa mpianatra tamin'ny fotoan'androny a de nandositra rehefa tojo toe zavatsarotra koa ny kristianina ankehitriny de ndraindray mandositra ny maha-kristianina azy miala amin'ny fanarahana an' jesosy nandao an' jesosy ao amin'ny andin'ny faraiky amby-dimapolo nefa ohatrany mba hoe misy zavatra anankiray resahany rehefa nandositra ny mpianatra de voalaza hoe ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy ka lamba ariry madinika fotsiny ihany ny tafiny ary nosamborony olona teo izy zany hoe tao anatin'ny alany getsemane tamin'n'io alina io de nisy ny akisambotra satria maizina ny andro tsy fantatra hoe iza le samborona jesosy ny tena samborona kanefa ity zatovo ity ary i Jaona Marka moa io zay nanoratra ny bokina Marka nanoratra ny bokyny Marka ny samborony olona teo izy de navelany teny ny lambany de nandositra ny tanjaka so ihany fa alina ny andro tamin'izay fotoan'izay ny tiana resahana zany de zao hoe misy karazana kristianina misy karazana mpanaradian'i jesosy rehefa tena mafy ny ady de mitady lalana andosirana eny mety anary lamba mihitsy azy satria anavitrainy fanontaniana mipetraka hoe so de mba karazan'izany ianao rehefa mafy ny ady de miala amin'ny fanarahana an' jesosy ny rariko mba tsy ho izany anie ianao zay ny karazan'ireo mpanaradia nareo milazany azo kristianina voalohany fa misy koa nefa karazany hafa iresaka mahakasika ny petera indray isika ao amin'ny Matio 5:20 Matio 5:20 Matio 5:20 de ny andin'ny faraiky amby-dimapolo ka hatramin'ny 4:10 de misy an'izao teny zao tao anatin'ny sahany Getsemane ihany miseho tantara andin'ny faraiky amby-dimapolo ary indro ny anankiray tamin'ny momba an' jesosy naninjitra ny tanany ka natsoaka ny sabany ka ny kapa ny mpanompo mpisorona be ka naafaka ny sofiny rehefa taitra tao anatin'ny torimasony zany petera sy ireo mpianatra karazany ery petera ary ny kristianina karazany ery petera de ny mandray andraikitra avy hatrany nanatsoaka ny sabany de ny kapa ny sofiny ohatrany hoe tia iseho hoe za ny tena kristianina za ny tena mpanaradian'i jesosy ary mandray andraikitra miaro an' jesosy tsy mandinika akory fa nytenenin'i jesosy petera tamin'ny fotoana io ao amin'ny andin'ny 4:10 hoe fa hoy jesosy taminy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa izay rehetra mandray sabatra no vonona amin'ny sabatra andin'ny 7:10 ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho de aniraka anjely tsy omby 12 legiona ho eto amiko izy ankehitriny raha izany de atao hoana no hatateraka ny soratra masina zay milaza fa tsy maintsy ho tonga zany indraindray tsy fantatry petera akory ny sitrapon'Andriamanitra de miezaka hiaro an' jesosy izy amin'ny fotoana io amin'ny maha-kristianina azy
toa miaro be fahatany fotsiny kanefa nytenenin' jesosy tamin'io fotoana io hoe zany afaka manafatra anjely hiaro ah fa tsy anjaranao ry petera ny miaro ah. Ny tiana resahana zany eo anatin'izany de hoe indraindray misy kristiana mieritreritra fa izy ny tena mafana fo ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mafana fo ary mandray andraikitra amin'izany fanompoana an'Andriamanitra zany. Zany tena kristiana fa tsy mandinika akory hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tena diniantsika nefa ilay hafanam-po na lay fahasahiana zay nananan'i Petera de nentin'ny fahatairana fotsiny fa tsy tena sa izy rehefa tena diniana. De ny jerentsika ny zavatra tantarain'ny Jaona toko 7:20 mahakasika ny Petera io amin'ny hoe mahampanaradian'i Jesosy azy, ny kapa sofin'ny mpanompo mpisorona be izy teo kanefa zao ny tantarany Jaona azy ao amin'ny Jaona toko 7:20 manomboka eo amin'ny 15:10 de ozy hoe ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa de nanaraka an' Jesosy ary fantatry ny mpisorona be zany mpianatra zany de niara-niditra tamin'i Jesosy ho kianja ny tranony mpisorona be izy. Rehefa nandositra zany ny mpianatra rehetrarehetra karazany ery Jaona Marka de nisy mpianatra anankiroa nefa nijanona ho nanaradian'i Jesosy dia i Simona Petera ny anankiray a de le mpianatra anankiray izay tian'i Jesosy a de i Jaona izy io. Fa rehefa nanaraka nefa de zao ny voalaza ny 19:40 amin'le Jaona toko 7:20 fa Petera nijanona teo alatrany teo am-bavahady de nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry ny mpisorona be i Jaona zany io ka niteny tamin'ny mpiambotry vavahady de nitondra amin'ny Petera niditra. Ay Petera ity zany rehefa tena diniana naneho fahasahiana izy tao Getsemane fa rehefa tena tao anatin'ny tolona sy ny ady a de tsy mahasahy tena nanaraka akaiky, tsy mahasahy tena nanaraka akaiky fa manao tazan-davitra. De i Jaona niantso azy mba hiditra de nampidirina tao anatin'ny kianjan'ny tanànan'ny mpisorona be i Petera. Ary eto ny anehoantsika fa i Petera zay toa sasa tany am-piandohana ity kay kanosa rehefa nisy nanontany izy ao amin'ny 7:7 hoe ary hoy ny ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'i Petera moa ianao koa mba isan'ireny lehilahy reny, naman'io lehilahy io ianao de inona navalin'i Petera? Tsia ay tsy samitonona ho kristianina akory zany, tsy misamitonona ho mpanaradian'i Jesosy rehefa manomboka ho sarotra ny lalana izorana. De nisy olona faharoa nanontany amin'i Petera fa mbola nanda ihany izy ary eo amin'ny 9:20 de vavolombelona anankiray nanatry maso mihitsy ny nanantona amin'i Petera. Ao amin'ny 9:20 de hoe hoy ny anankiray tamin'ny mpanompo mpisorona be havan'ilay Petera mikapain'i Petera ny sofiny, tsy efa hitako teo amin'ny tao amin'ny sava ianao. Zany hoe vavolombelona nahita anazy maso ary tehiteny mihitsy zany le olona mihitsy hoe ianao mihitsy le hitan'ny kapa ny sofin'ny havako tary anatin'za kanefa de mbola nanday amin'ny Petera noho ny tahotra. Misy karazana kristiana sasany zany de zao noho ny tahotra de tsy mahasahy mijoro amin'ny maha-kristiana. Fa misy mpianatra anankiray anefa de i Jaona de hitatsika fa tsy niala mihitsy ary tonga hatrany apotitry ny hazo fijaliana azy. Ao amin'ny Jaona toko 7:20 no ahitantsika an'izany fa i Jaona dia nanaradian'i Jesosy ninona nitranga na inona nitranga. Ny tiako hatongavana zany de zao hoe kristianina ianao, kristianina tsika, karazana olona mpianatra ohatry ny ahoana ianao, tahaka ny ery Jaona Marka sy ny mpianatra sasany ve hoe rehefa mafy ny ady de andositra, sa tahaka ny ery Petera izay toa sa ihany amin'ny voalohany kanefa rehefa tena miroso amin'ny lalina de hita ny akanjo zany ary miala, sa ho tahaka ny Jaona izay tsy miala na inona idona na inona hiatra. Raha miteny ianao hoe kristianina ianao de ny rareko de mba ho tahaka ny Jaona ny tsy hiala amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Ary raha sanatria ka efa nanao tahaka ny Jaona Marka ianao na efa nanao tahaka ny Petera de tadidio fa izy roa lahy ireo de mibebaka taty aoriana de mibeba ary aoka tsy hiala amin'i Jesosy satria izay no niantson'Andriamanitra antsika. Mivavaka manokana mba tsy hiala amin'i Jesosy ani ianao, tsy hiala amin'ny maha-kristianina ani ianao. Ndeha hivavaka isika.
an-danitro indraindray zahay amin'ny maha kristianina anay dia rehefa milaminy manotoejavatra dia mitonony izay hoe kristianina fa rehefa sarotra ny toejavatra dia indraindray zay mandositra ary indraindray zay mandray fanapahan-kevitra tsy amin'ny antony ary indraindray aza mandahanao mihitsy fa nirarianay mba ho tahaka ny jaona an'izay ka na ino kidona na ino kiantra dia tsy ala aminao zay Jesosy tonononay mivavaka noho ny amin'ny anaranao iray ihany misaotra tompo amen.